vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitra nanisik ampunyang palay aminiran manonona ny fahatsaran'Andriamanitra ho antsika rehetra indray ato anatin'ny tokantranonao ato tompoko amin'ity fotoana izay anarahantsika izao fandarana lehibe izao mialohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao hatrany aloha mba hiaraka hivavaka isika hametraka indray ny fandaram-potoanantsika eo am-pelantanan'ny tompo izany ndao hivavaka tsika tompoko ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitra mankasitraka midera sy manome voninahitra anao satria dia ianao ilay Andriamanitra masina ianao ilay Andriamanitra mpamorona n'izao rehetra izao ianao ilay voasoratra avo indrindra ary tsy misy azo oarina na ampitaina aminao anao ny fahefana Andriamanitra ankehitriny tompo dia irosondray isika ao anatin'ity fandarana ity noho izany dia mangataka ny taridalana ao an-trany ao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananao masina mahery hanampy sy hanositra eto amin'ity toerana ity mivavaka Jesosy ho an'ireto olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana misy marary manaintaina mihitsy amin'izao fotoana izao ianao Andriamanitra ho anasitrana manokana n'izany marary zany ianao anendry ny loharanona aretina rehetra tompo dia iongotra hatramin'ny fakany mihitsy izany aretina izany amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy Nazareta miala daholo ny fanahiny demoni rehetra miala daholo ny aretina rehetra na aretina avy amin'ny devoly na aretina avy amin'ny mety arerahana mety avy-zanana mety avy amin'ny virus na avy amin'ny sakafo nohanina didiko hialy satana amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fanahiny demoni rehetra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy miery ny fanasitrananao tompo ho amin'izao mpanompo lasy mpanompo avinao zao ary ianao koa no ampahery ny tsiraray avy tompo amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy amen eny tompoko andao ary mamaky ny soratra masina isika ato amin'ny filazantsarany marika toko 9:12 ny marika toko 9:12 dia ny andininy 7:12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary izao famantarana izao no anaraka izay mino hamoaka demoni amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray mena rano izy ary na dia misotro zavatra mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy zany hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny io andalatsoratra masina manana ny maizy azy io no hitondrako teny fampahirezana sy fampianarana ho anao ndray amin'izao fotoana izay mba hiarahantsika eto izao tany am-piandohana raha manaraka tsara tsika tantara rehetra atao anatin'ny baiboly dia noarian'Andriamanitra ho lafatra izao tontolo izao noarian'Andriamanitra ho paradisa izao tontolo izao nataon'Andriamanitra ilamina sy
ho mpanjaka ary mpanapaka ny zavaboary ny olombelona. Ary araka rehefa fampianarana ny antsika teto tamin'ny farany dia hoe raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia tahaka ny endriny no namoronany azy. Ilay endrika dia ilay toetra mahandriamanitra an'Andriamanitra, ilay maha-izy an'Andriamanitra, ary tahaka ny tarehany ihany koa, zany hoe noforon'Andriamanitra hanana ny tarehan'Andriamanitra ny olona teto amin'izao tontolo izao. Fa rehefa tafiditra ny fahotana, rehefa tafiditra ny ota tamin'ny alalan'ny fifanakalozana na hoe resadresaka na dinidinika nataon'ny olombelona tamin'ny menarana na tamin'ny devoly, dia voafitaka ny taranak'olombelona ary zay natafiditra n'ilay ota sy ilay fahotana, ary ny atraikatra any amin'ny hoe tonga ny fahafatesana, tonga daholo ireo zavatra mampidi-doza ny taranak'olombelona maro samihafa. Ny zavatra hita hatreo amin'ny bokin'ny Malakia, raha ty baiboly protestanta ty moa zany eo ambany masonao, dia misy 920 ny boky ao, 730 ao amin'ny testamenta taloha, ary ny 720 dia ao amin'ny testamenta vaovao. Ireo boky 730 ao amin'ny testamenta taloha dia tsy dia ahitana taratra loatra ireo karazan'olona zay nafatotro ny démonie, ireo olona zay azo everina hoe nanao tsinotsinona an'Andriamanitra nga, naniratsira an'Andriamanitra, dia Andriamanitra mihitsy no naniraka fanaratsy tao anatin'ireny olon'ireny. Ohatrany amin'izany ohatra hoe ny tantaran'ny Saoly mpanjaka, dia tsy demoniaka akory Saoly, fa ny raha an'Andriamanitra ny fanaratsy mba hahatonga ny Saoly, satria efa nandika ny didin'Andriamanitra izy, efa tafalatsaka tao anatin'ny fahotana izy, dia ny raha an'Andriamanitra mihitsy io fanaratsy io mba hanamafy ny fony Saoly. Tahaka an'izany betsaka ireo mpanompon'Andriamanitra, nary Nebokadnezara nary Farao dia tratran'izany avokoa. Fa tsy dia ahitana taratra loatra hoe ino nisy olona ao amin'ny testamenta taloha voan'ny andro be, le minotsinitsy ireny zany, na nidirany devoly ka mianjakanjaka, tsy dia ahitana loatra an'izay. Ny fahagagana dia misy tao amin'ny testamenta taloha, dia efa nisy ny maty natsangana. Eli mpaminany efa nanangana ny maty, Elisa mpaminany efa nanangana ny maty, i Mosesy efa nanokatra ny ranomasina mena be dia be. Ny fahagagana seho raha tao amin'ny andron'ny testamenta taloha, fa tsy ahitana loatra ny amin'ny hoe ireo olona misy démonie na ireo olona voafatotry ny démonie. Satria ny testamenta taloha dia nanambara ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo. Fa raha mijeritsika manomboka eo amin'ny filazantsara ny Matio, zay mitantara ny amin'ny momban'i Jesosy sy ny fiainany manokana sy ny zavatra mitranga tamin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompo, dia jereo tsara ny akamarony ny zavatra nataon'ny Tompo, akoatra ny fampianarana ny fotom-pampianaran'i Jesosy zany atao amin'ny testamenta vaovao, dia saika nampianatra mahakasika ny didy mpitiavana, resaka fitiavana daholo. Na aty amin'ny bokin'ny epistily aza reo mpianatra ny Tompo azy zay lasa apôstôly goavan'ireo, dia matetitetika mihitsy ny nampianatra momba ny atao hoe fitiavana. Miodikodinao zany ny toriteny. Fa ny tena nisany natonga an' Jesosy tena nandany andro mihitsy teto ambonin'ny tany
nandritra ny telo taona sy tapany teo eo zay nanaovany asa hita maso de fanasitranana ny marary, fandroahana démonie, fandroahana an'ireo herin'ny maizina, fandroahana an'ireo fanamaloto. Ka tany amin'ny testamenta taloha de azo antoka fa misy olona marary, azo antoka fa na de tsy hita taratra tany aza hoe misy olona nanjakajaka de misy ihany fa tsy hita zay anaovana azy. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy de zao ny voalaza ny tenin'ny soratra masina manao hoe tsy ho avy antsony marina ozy fa nympanota ibebaka, tsy ny finaritra ny mila fanafody na mila dokotera fa ny marary ozy Jesosy. De tonga ny tompo hanasitrana, tonga ny Jesosy hanafaka, ary tonga ny lehibe indrindra dia hamonjy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra minazy fanana fiaina mandrakizay. Zany hoe anisany lehibe indrindra ny nahatongavan'ny tompo teto amboniny tany de ny hamonjy ny olona rehetra, hitondra famelan-keloka, hitondra fanafahana. Ny antony ry havana dia hatramin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo, hatramin'ny andron'ny filazantsara de nitodika taty amin'ny tany jentilisa, ohatra hoe Madagasikara ny famonjena, ary noho ny amin'ny zavatra lehibe nataon'ny tompo, ny famonjena zay nataon'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana, ny amin'ny raha zay nalatsaky Jesosy teo amin'ny azy fijaliana, ny amin'ny ainy zay natolony no nandraisantsika zany atao hoe famonjena izany, nandraisantsika zany atao hoe fanafahana zany. Ary hoy Jesosy manao hoe na izy aniza ozo manantona de tsy mba misy olavitra mihitsy. Na izy anizy ianao manantona ny tompo, angamby ianao mieritreritra ny tenanao hoe mpanota be tena tsy mendrika, na olona endro be ihany koa, fa sangy zao tsy tena mivavaka, tsy tena mbola nanolo tena ho an'Andriamanitra, ohatrany manam-pahendreny ianao tsy de maditra, ary miaiky mihitsy ny mpampianatra anao, miaiky mihitsy ny ray aman-drenanao fa endreny zanako iny, ianao nefany tsy mety tena manolo tena ho an'ny tompo. Ny fahendrena fotsiny am'izao ry havana, tsy hanamarinana antsika eo anatren'Andriamanitra. Ny olona anankiray raha miaina tao anatin'ny fahotana lehibe na fahotana salatsala ny tia mipetraka fotsiny am'izao ihany koa dia mandany famonjena. Za tena manasa anao am'izao fotoana zao hoe tonga ny fotoana mangin'Andriamanitra atsika. Sao de zao ny fotoana iantsoan'Andriamanitra anao mba tena hiverina amin'Andriamanitra, tena mba hitodika amin'Andriamanitra, tena mba hanolo tena ho an'Andriamanitra. Misy fotoana ny tsy zavatra mahafinaritra ihany mety hitranga eo amin'ny fiainantsika, fa indraindray de misy zavatra tsy mahafinaritra, misy zavatra manahirana, misy aretina sarotra sitranina, misy olana be lehibe famaofao, fa amin'ny alalan'ny reny ny isotoman'Andriamanitra ny olona mba hanompo azy, isotoman'Andriamanitra atsika mba hiverina aminy. Ary za de manentana anao hoe zao ny fotoana ry havana malala, tsy tokony salasala intsony, tsy tokony salasala intsony, fa manapa hevitra am'izany fanolora-tena ho an'Andriamanitra izany. Raha iverenako kely lay tantara ato amin'ny filazantsara marika toko fa 9 teo dia miresaka izy mahakasika ny hoe famantarana anaraka izay mino. Famantarana anaraka izay mino. Ny olona rehefa novonjen'Andriamanitra dia tsy any amin'ilay voavela eloka fotsiny, na niova olom-baovao fotsiny, na hoe lasa mpivavaka be fotsiny, fa ny mahafinaritra de ty zao famantarana zao no anaraka ny mino. Zany hoe misy cadeau na fahasoavana angeza be zay atolotr'Andriamanitra maimaim-poana
ho an'ny olona mino, ho an'ny olona mino satria ny resaka eto dia Jesosy Kristy tompo hiakatra ho any an-danitra, dia melohan'ny akarany tany an-danitra dia nametraka ny fahasoavana io izy, ary izy nahalala mihitsy hoe ianareo no mandimby ny asa ataoko fa eto amin'ity planeta tany ity, eto amin'ity toerana misy atsika ity, feno asana démonie, feno olona be dehibe voafatoky ny asana devoly, feno karazana heriny maizina mamatotra eto amin'ity faritra misy anao ity. Noho izany raha andeha hiakatra ho any an-danitra dia mametraka an'izao fahasoavana zao, izao famantarana zao, manaraka an'izay mino, manaraka an'izay mino. Ny zavatra voalohany lazainy ao dia izy manao hoe handroaka démonie amin'ny anarako izy, handroaka démonie amin'ny anarako. Fa maninona Jesosy no miteny an'izany, teny zany voalohany melohan'ny akarany ho any an-danitra io. Ohatrany hoe izy efa ndeha hiakatra iny dia ny olona moa zany raha ohatra hoe andeha avion zao izy na andeha taxi broso any amin'ny faritany, dia zao tsy maintsy afatrafatra petrany amin'ilay zanany, tandremy tsara, idio tsara ny trano, dia le gadana vasety anankiray iny ataovy eo ambany armoire ao, dia ny lakileny ataovy any aminao ihany fa za menimena olona. Matoa zany afatra farana ohatran'izay dia zava-dehibe loatra le izy. Dia raha misy vahiny amandondona dia teneny hoe tsy ao izy hoe, satria zavatra lehibe loatra zany le afatra, dia rehefa andeha vao matetika tsindrina le afatra mavesa-danja. Dia zay mihitsy ny zavatra nataon'i Jesosy teto, mialohan'ny akarana any an-danitra dia nametraka n'ity famantarana, nametraka n'ity afatra ity izy, nametraka zavatra ho an'ny apôstôly sy ho antsika rehetra, manao hoe zao famantarana zao no anaraka izay mino. Voalohany handroaka démonie amin'ny anarako izy, dia ozy ateo manao hoe fa maninona no nitenen'i Jesosy ny hoe handroaka démonie amin'ny anarako izy. Ny antony havana, Jesosy dia nahalala fa tamin'izy nanao asa teto ambonin'ny tany dia be loatra ny olona voafatotry ny démonie, be dia be, marary afatotry ny démonie, mikorotana tokantrano afatotry ny démonie, manitra fadiranova nafatotry ny asana démonie, tratrany tsy fahatsiarovatena amin'ny asana démonie. Be dia be mihitsy zany ny fiasan'io resaka démonie io. Ohatra, misy olona tsy mahavanina taranaka fa voafatotry ny démonie, misy olona rava tokantrano fa voafatotry ny asan'ny démonie, misy karazan'olona be dia be mihitsy, tena zavatra hita eny rehetrarehetra eny zany, tratrany ny atao hoe tsy fahavanonana asa mihitsy, tena tratran'ilay fanaman-drava fananana, asana démonie zany. Maro samihafa ry havana ny fisehon'io asana démonie io, akoatran'ireo zavatra manjaka sy miseho amin'ny fiainan'ny olona sasany, ohatra hoe marenina ny sofina, jamba ny maso, marary any anatin'ny kibo, misy hery, misy fanaratsy farana démonie manarona, tena manarona, tena hitanao zany hoe manakona ny anjara voatendro azy. Dia Jesosy Kristy tompo mihitsy eto no nametraka ny afatra ho an'ny mpianatra, manao hoe lazao amin'ny olona fa ny famantarana naraka an'izay mino handroaka démonie zany. Dikany hoe mandroaka ry havana dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao. Ny midikany hoe mandroaka ry havana dia tsy miantso vonjy aman'olona foana, fa na iza mino izy mivolaza ny tenin'Andriamanitra. Eto zany aloha mariako tsara, fa tsy misy resaka olona voatokana manokana eto, tsisy resaka fanomezam-pahasoavana fiangonana eto. Ty resany eto ty tsy fanomezam-pahasoavana hoe ny fiangonana ry manana fanomezam-pahasoavana mandroaka démonie fandana ento any, fa ny ry spesialista amin'ny fampianarana momba ny fitahina sy ny fahafolo-karena fa andraira te ho tahina. Tsy fanomezam-pahasoavana manokana ty tompoko, fa famantarana ao zao baiboly anaraka ny mino. Zany hoe na iza zany mino dia afaka mandroaka démonie. Eo tsy misy resaka hoe pasteur ihany, na ny lokolona ihany, na ny mpiandro manao akanjo fotsy lava be reny ihany no afaka mandroaka démonie, fa izao famantarana izao ny manaraka izay mino. Raha mino ianao io zao ka androaka démonie, ianao mijery io ka androaka démonie ianao, dia miala io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tena miala io, rehefa zay no mahampino ny mpino. Raha ohatra zany ianao ka mieritreritra ny tenanao hoe mpino,
Anontaniana hoe aizy nareo zay mpino any am-pastera ranona mpino any amin'ny fiangonana ohatran'izao de ny marina raha vao miteny ny olona anankiray hoe mpino de tia ny famantarana manaraka azy mandroka demonia fa raha ohatra ka matahotra demonia le olona hoe sao de mianjakanjaka tamiko eo izy fa ento ary tongotra matanako fa tsy fahasoavanao azy any dia ny marina mampisalasala ny mahampino ny mpino anankiray fa ny famantarana anaraka ny mino eto de ny fandroahana demonia. Hitanao tsara raha mahafantatra ianao mahatsapa zao ny fiainanao manokana atao anatin'ny tokantrano ato tena enina mifamafao misamboaravoara mampirisika anao amitsangana amin'ny anaran'i Jesosy tsangana ao anatin'ny tokantranonao rehefa vita Toriteny ty de roay ireo fanana demonia mampisamboaravoara ny fiainanao reo fa Andriamanitra anohana anao sy anampy anao mba ahafahana mandrava ireo karazana asana demonia zay mahazo antsika ireo satria ozy Jesosy manao hoe izay mino aho izy de ny asa taoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izao azy izy satria zaho ozy makany amin'ray zany hoe ireo asa nataon'ny tompo nanangana ny maty nanadio ny boka nandroka demonia be dehibe nampalada ny marenina nampahiratra ny jamba nanasitrana ny marary dia azony olona mino ho atao zany azonao tanterahany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria tsika raha mijanona fotsiny am'izao eo ne ny mahatonga ny akamaroan'ny olona miverin-dalana hitantsika ny mahatonga ny olona miverin-dalana tsy mahafantatra ny tokony atao itsika re olona raha vao nanapa-kevitra ianao an'olo tena ho an'Andriamanitra hoe anompo anao a Jesosy indrindrandrindra moa fa ny roso tao anatin'ny batisa zay de tadidio zao teniko zao fa manana adversaire ianao manana fahavalo ianao ary ny devoly tsy misangisangy zany ny devoly tsy mitsitsitsy zany satria teo ampelatanany ianao teo aloha nanompo azy ianao teo aloha de aty aoriana nefa rehefa tonga ny filazantsara ka nanolo tena ho an'ny tompo ianao de afaka de ny olona moa rehefa manolo tena ho an'ny tompo ampiantoana de miredrehatra be mafana fo be ohatran'ny efa tsy tia tanitsony no miaina fa ny an-danitra mihitsy fa ny mahavariana nefa rehefa mandeha eny ny andro sy ny volana sy ny fotoana de manomboka miendanja le fitiavana an'Andriamanitra tahaka ny hoe matimaty le fitiavana an'Andriamanitra ary ao ny tratra ny mivelam-pantriky ny devoly de miverin-dalana miala amin'Andriamanitra ary miverina amin'ilay fanao ratsy ny teo alohandray za rehefa nandinika amin'ny baiboly de mandika ny zava-misy de ozy aho hoe inona ny antony mahatonga ny olona anao an'izany zavatra zany ray inona ny antony zao ny antony itsika no meny Jesosy an'ity famantarana hoe anaraka an'izay mino ke androka demonia de nijanona fotsiny tsika lasa manao adidy ao am-piangonana tsy ratsy ry havana ny mandoha vola ao am-piangonana tsy ratsy zany zay afafin'ny olona tsy maintsy hojonjaina tsy ratsy zany tsy ratsy no atao hoe manampy olomba ositr'Andriamanitra anankiray manampy pastera anankiray mety reraka izy mila fanohanana tena tsara be raha to ka ianao daholo no mividy ny instrument sy ny sonorisation zay ampiasainao anatin'ny toeram-pivavahana na mety mividy fiarakodia ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny toerana misy anao na manao asa soa amin'ny kamboty sy ny manano tena tsy ratsy zany fa aza-donoina fa ny famantarana zay manaraka anao io de mandroka demonia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mandroka demonia amin'ny anaran'i Jesosy reo anankidimy reo ny famantarana anarak'izay mino fa raha misy olona zany mpanompon'Andriamanitra izy mety manao zavatra be lehibe anao amin'ny asan'Andriamanitra nefa eny ny fanahanao ihany hoe tsy ao tsara zany maty ny fanahako zany ary misy manana fanahina mihitsy manao hoe raha izao Jesosy ny tonga de tavela ny antony raha lasa anabavy tsy ampiasainao lay fahefana de tsika miandro ohatrany miandry asina fotsiny
fa tsy manafika mihitsy, tsy mandroaka mihitsy sika. Nefa Jesosy mihitsy araka ny teniko taminao toy hoe zava-dehibe loatra io, matoa nataony ary amin'ny farany indrindra. Rehefa voasoratra jereo tsara anie, rehefa voasoratra io teny io dia ozy ny baiboly manao hoe ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nakarina ho an'ny an-danitra, nampiakarina ho an'ny an-danitra. Zany hoe voavita mihitsy reo hoe reo ny famantaran'izay anaraka izay mino dia nisy kalesy afo ny batazina ka any an-danitra dia lasa any an-danitra Jesosy tompo. Zava-dehibe loatra zany io. Noho izany ny olona rehetra, ny olona mpivavaka, na mpivavaka aiza ianao na mpivavaka aiza, mbola lazaiko ihany ozy hoe tsy resaka fiangonana ity, fa ho an'ny olona rehetra dia tokony mandroaka démonie amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ndre mandeha tao amin'ny trano fivavahana anankiray izay mba nisy ny tenanay dia misy olona tsy dia tia loatra moa zany eny amin'ny manodidididina eny, dia misy fotoana izy mitona ny olona mihitsy hitoraka ny tafitrano, dia torahana le tafitrano mpiangonana, toraka foana isanandro amam-bolana mihitsy io dia lefy ihany ny farany dia lefalefa izy ny farany dia zao ndray ny vababe ny manao hoe fangany anareo ny devoly dia roana isanandro hoe dia misy devoly roana foana. Aiza koa nisy fiangona androaka démonie isanandro, démonie izy roana isanandro. Dia misy olona zany ny fiheveran'le olona le mivavaka dia hoe kolotsaina manokana hoe makany am-piangonana dia mody, dia rehefa tonga ny ohatr'izany moa fanao taloha mandeha mivavaka amin'ny sivy dia mitsofoka ny anatin'ny fiangonana dia efa mieritreritra hoe efa masaka zay le henako soso tsaramaso, dia vao mipaika any amin'ny 120 latsaka fa dia mody any an-tanàna aingana misakafo amin'le fandehan-javatra. Fa rehefa tafiditra ianao amin'le fanompona an'Andriamanitra tena hoe natsapan'le famonjena, natsapan'le hoe zatika tena pino, dia ianao lasa nomen'Andriamanitra fahefana andravany asan'ny devoly, handrodana ny herin'ny maizina rehetra. Ka misy karazan'olona tsy mbola mahalala mihitsy fa ny fiverany dia hoe zany devoly zany efa tsy misy tsono zany fa nareo foana ny lany andro miogaoga isanandro. Lazaiko amintsika ny fahamarinana. Ozy izy ny bokin'ny Apokalipsy manao hoe rehefa nazery avy any an-danitra tany Satana dia loza ho an'ny tany sy ny ranomasina ozy fa nazera ilay devoly miaraka amin'ny fahatezerana lehibe satria fantany ozy fa kely sisany androny. Zany hoe taoarinan'ilay nanoloran'i Jesosy ny ainy latsaka ny rahan'i Jesosy dia afa baraka ary nangahy azy Satana satria resy izy noho ny amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompo latsaka. Apokalipsy 12:20 hoe izy ireo na resy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy miteny filazana azy. Resy Satana ary rehefa resy izy dia vanim-tena mandrovo tsy mihitsy izy amin'izao fotoana zao zany ny vanim-potoana tena mahatonga ny devoly miasa mafy faratapony mihitsy, mampiasa olona izy, mampiasa fitaovana izy, mampiasa zavatra maro samihafa izy, fanakiviana, fanasokeetana, zany ampiasain'ny devoly dolidoly. Ary ny olona anankiray tsika pino raha vao tsy mitsangana ka mandroka an'io satria mahery vaika ny fiasany taoarinan'ilay hoe nafatesan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana ary dia manao zay fitaka maximum mihitsy izy amin'izao fotoana zao, mibata olona sy mitona olona makany amin'ny elo, mahatonga ny olona tsy atsiaro tena nompo an'Andriamanitra. Na mitsofoka any am-piangonana ihany le olona fa afatony amin'ny karazana fahotana, na misy ndray ireo sokajin'olona afatony amin'ny aretina tena le hoe arabaky teny le hoe ampahorin'ny démonie. Dia hitantsika ireny olona tena adala marary, misy aretina tena tsy ampozina misaka mihitsy, reny zany ny manambara fa akaiky ny andro farantsika antombotra ny farany zavatra rehetra dia manao zay fomba faratampony mihitsy ny devoly mba hanapitehana fiainan'olona. Noho izany ry havana dia ty misy andalatsoratra masiny ty manao hoe ny famantarana anaraka ny mino dia handroaka démonie amin'ny anarako. Zany hoe ilainy ianao mitsangana, ilainy ianao mandray an'izay fahefana izay ry havana
mba hafahana mandroaka ny fanahny demony io nytoy any teo moa dia mety hoe tsy de voazavantsika eto androany fa vakiko ihany ozy izy hoe hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola aina izy io moa zany a dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra zay miteny amin'ny fiteny zay tsy mbola aina rehefa mirotsaka ny fanamasina de afaka mandray an'izany ny olona ny fahatelo dozy izy hoe andray mena rano izy ary na de misotro zavatra mahafaty azy izy de tsy ampaninina azy zany ngamba loatsy de isy olona anao fananina andray mena rano zany hoe mba hatateraka ny tenin'ny tompo ty aizy any misy mena rano mba ho raisitra na hoe nde isotro zavatra mahafaty afa meo asidra nitatiny asidra ao anatin'ny baterianareo sotroko ngamba tsy zay kosa fa ny zavatra resahan'ny baiboly eto de hoe amin'ny fotoana misy olona mikendry amin'ny savy anao ka napozina de ny famantarana naraka an'izay mihiny efa tonga meloa fa Andriamanitra mihitsy miaro anao am'izay fotoana zay Andriamanitra mihitsy miaro anao hoe na dia misotro zavatra mahafaty azy izy de tsy ampaninina azy zany handray mena rano eto ane resaka asana devoly ohatrany hoe raha ifanandrina amin'ny devoly ianao de tsy ampaninina tsy akasika anao zany ary ny farany de ozy izy manao hoe any amin'ny fahadimy farany de ozy izy manao hoe hametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany reny tena mahavariana mihitsy ry havana ny zavatra nampanaovan'i Jesosy fa akoatrany hoe fitorianany filazantsara amin'ny olombelona rehetra de ireo aisan'ny zavatra goavana ny men'ny tompo misy olona nampanompon'Andriamanitra mety pastera mihitsy ndraindray manao tsinotsino an'io tenin'ny tompo de hoe nanareo mandroaka demoni foana na vavaka ho an'ny marary foana fa tsisy resaka fiainana mandrak'izay mihitsy ka nahatonga an' Jesosy nametraka ny famantarana naraka an'izay mino dia na hoe ametra tanana marary de ho sitrany reny mba hahafahan'ny olona manatona an'Andriamanitra ny olona ny raha marary ka hitorinao filazantsara hoe manatona an' Jesosy nefa tsy hivavahanao izy ianao tsy ametra tanana aminy fa torinao filazantsara de ozy ianao manao hoe mandana mitsabo-tena ary na mandana mitsabo-tena tsy ho resy lahatra nompo an'Andriamanitra zany izy za manokana mba hampanetretena ny tenenako aminao fa ny akamaroan'ny olona mivavaka ato amin'ny fiangonana misy dia vitsy mba tsy ilazako hoe tsy misy vitsy ny olona tonga avy any de hoe ho aiza ianao hivavaka fa za tsy isy problema za tsy marary za tsy zao vitsy misy fa vitsy kely na hoe za tonga ato fa mahafinaritra any fiderana ato na mahafinaritra anareo fa ato aminareo any hivavaka vitsy kely zany fa ny akamaroan'ny olona mivavaka ato ary manerana ny nosy be deaibe ny fiangonana ato amin'ny fiangonana misy ny tenanay dia preska olona marary olona efa mitanondritra efa mitongilana olona efa sepotra avy any amina lehany rehetrarehetra any efa tsisy nininona tsony mahita be deaibe misy miliardera be deaibe mivavaka atao am-piangonana fa miliardera fa anarany fotsiny fa miliardera efa potika ny olona zany mbola mieritreritra azy hoe miliardera fa ny marina ny amin'ny any na de ny 25 000 azy efa manahirana de misy olona gaga mondra ndray manao hoe lasa nivavaka atsy le mpanan-karena be raha mbo fantatry le olona fifa potika izy de olona potika miliardera potika ohatr' zany mba miliardera mivavaka aty fa ny mahafinaritra de ity mahafinaritra de izao ireto famantarana anaraka an'izay mino reto rehefa mpiarina ao anatin'ny fiangonana ka ametrahatanana tokoa lay marary de sitrana le olona be deaibe ny miliardera potika fa nametrahatanana de miverina am'loany ary mihoatra lavitra noho ny teo aloha ndray zany fiainany de rehefa afaka izy ambara amin'ny sitrapon'Andriamanitra ambara amin'ny tenin'Andriamanitra de misy am'ireny olony reny am'ireny lay mahafohy fa folo-karena mahafohy fa manome ho an'ny mpanompon'Andriamanitra dia reny le misy olona mitazana manao hoe mangoro-kareny reo alaindreo ny vola nefa de olona potika efa tsisy nininona tsony de reny no ampianarina sitrana le olona misy olona nere olona efa nandany vola tsy toko tsy foroana tany Inde nandany miliara tany Frantsa efa tany Maurice de naverina teto Madagasikara tsy de tsy sitrany
za miteny aminao fa misy olona anankiray manana ny maizy azy a olona manana ny maizy azy efa nitsaboana tany ampitany ranomasina ny mialatsiny sanatry miresaka ny fampidirana ny sakafo nefa tsy normal ntsony ampidirana any amin'ny tentany dia ny fivoahany maloto koa ivoaka ty ivelany tsinainy avoaka ty ivelany tsinainy dia efa sady mangiry firy io nitratrana kansera io olona io manam-bola nefa io manam-bola tena manana ny maizy azy mihitsy fa izao rehefa nalefa ny bavaka nambaratany ny famany atre tena entina mbavaka de ny vavahana nametra tanana nyroana ny fanahany démonie io moa io aretiny io rehefa manomboka tsy hitanao zay atao amin'io fanahana démonie zay ndikan'io nyroana amin'ny anaran'i Jesosy miala nandritra ny volana maromaro nyverina am'loany ny sakafo normal eo mivavana izy am'izao fotoana zao letsinay ny varoraka efa hoe cancer lasa miverina any anatin'ny kibo ny salama be mirijariza be afaka manao baolina fotondray izy zao verina am'loany ny fahasalamana de rehefa salama izy miara-miasa amin'Andriamanitra izy amin'ny ara-bola lasa mpandroaka devolondray izy am'izao fotoana zao io lay volazan'ny tenin'Andriamanitra io handroaka démonie amin'ny anarako hametra tanana marary de ho sitrany reny ka eto de miteny amintsika raha lasa nambavy ampiasaony fahefana zay anananao raha tena apinotsika de manano ny famantarana anankidimy io raha tena mpanompon'Andriamanitra ianao na izy ana izy ianao mivavaka manaraka ny famantarana arak'izay mino ary ao anatin'ny tokantranonao zao raha marary tesy teo mihitsy ny ery eo anatinao hoe tena pino ve anao raha misy marary ametrao tanana tsy zany no teny an'izany a tsy zany no teny an'izany fa amin'ny baibolitsika hoe ametra tanana marary izy de ho sitrany reny ka raha mametra tanana ianao de ho sitrana tokoa io marary io ozy izy lay mpanompon'Andriamanitra anankiray zay za ozy mametra tanana marary foana raha misy maty azy zanazy ametrako tanana ozy maty de izao mbola metra tanana marary ihany satria tenin'ny tompo zany ny tompo tsy niteny manao izy mametra tanana de maty ny olona fa matombo maty ny olona zay ny androny fa tsy hoe nametrahany olona tanana tariony de maty tsy zay mihitsy ny momba azy fa ny voasoratra eto ametra tanana marary izy de ho sitrany reny ka za mampirisika anao ametro tanana ny olona marary ary tsy voatery ny olona marary fa mety ny tenanao mihitsy mandre an'ity fandaran'ity am'izao fotoana zao mametra tanana fa ho sitrany ianao eo amin'ny fonao raha marary mametra tanana fa ho sitrana ao amin'ny taova ao anatinao raha marary mametra tanana fa ho sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka ho faranako ny tenin'Andriamanitra ireo fanahana démonie izay miasa mahery vaika am'izao vaninandro zao a toero amin'ny anaran'i Jesosy nomena antsika izany famantarana goavana zany nomena antsika izany fahefana zany Jesosy tompo de nilaza an'io teny io any amin'ny filazantsara ny liko atoko 10 izay hoe efa nomeko fahefana nareo zay nitsaka menarana sy maintsiko sy ny hery rehetra nanany pahavalo ka tsisy hampaninana nareo zany hoe sady nomena fahefana isika nomena famantarana lehibe mba hanaraka atsika so ampiasaitsika ary ny azo antoka de izao tsy maintsy mivoaka mpandresy foana isika ao anatin'izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra tompoko hivavaka isotra an'Andriamanitra raha eo misotranao any amin'ny fianarana ny teninao teto tamin'ity androany ty azoko antoka sy antenaina fa ianao lay mpampianatra tsara no manolo-tsaina sy mampianatra anay ary mampafantatra anay izay tokony ataonay ampitoereo anatin'ny mpanomponao tokoa zany famantarana izany tompo handroaka démonie amin'ny anaranao ary hametra tanana marary de ho sitrana ireny ireto raha lasa nabavy reto de ampafantara sy manana zany fahefana zany mino Andriamanitra fa manomboka androany de izy zavatra be lehibe iovany anatin'ny olona any satria fantany tsara ny toerana mahampino azy fa tsy tsangan'olona fotsiny izy na teneny hoe mpivavaka be fotsiny na mpendraikita be fotsiny fa manana zany fahefana sy famantarana lehibe zany amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo amen mifarany eo ny fiarahantsika tamin'ity androany ty toy izantsika manaraka andray raha toka mbola sitrapon'ny tompo izany fandarana izany veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko
andraisanao toriteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandeha tanteny izy mba Anao, ankunanisik,